mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamirahaba antsika rehefa manao ohatra ity alakamisy fa 9 volana febroary ity ny voalahatra ho mofinainao antsika rehefa koa dia ny epistily voalohany nosoratan'ny jaona voalohany toko faharoa jaona voalohany toko faharoa andiny fahatelo ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo jaona voalohany toko faharoa andiny fahatelo ka hatramin'ny faha ambin'ny folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy rehavako. Ary izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny. Izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao aminy marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika. Izay milaza fa mitoetra ao aminy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Ry malala, tsy didy vaovao no soatako aminareo fa didy ela izay nananareo hatramin'ny voalohany. Didy ela dia ilay teny efa renareo ary koa didy vaovao no soatako aminareo dia zavatra marina eo aminy sy eo aminareo satria miala ny maizina ary mazava marina no mazava ankehitriny. Izay milaza fa ao amin'ny mazava izy kanefa mankahala ny rahalahiny dia mbola ao amin'ny maizina ihany. Izay tindrina lany no mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy mahatafitohina ao aminy, fa izay mankahala ny rahalahiny dia ao amin'ny maizina ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalalazay eleny satria ny maizina no efa nahajamba ny masony. Ny masony manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andin'ny fahaenina tapany faharoa izay milaza fa mitoetra ao aminy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Dia ny fahaenina izay milaza fa mitoetra ao aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Nandehanany izy moa rehefa ko malala no ambarany Jaona eto nandehanany Jesosy. Nandehanany Jesosy izay ambarany amin'ny andin'ny faharoa hoe Jesosy Kristy ilay marina. Izay rehetra milaza fa mitoetra ao amin'i Jesosy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany Jesosy koa. Ahoana moa rehefa ko malala no ahafantarana fa mitoetra ao amin'ny tompo isika dia isika hoy Jaona izay mandeha araka izay nandehanany Jesosy. Inona no nandehanany Jesosy? Inona no mitoetra na zavatra izay atsapana hoe mandeha araka nandehanany Jesosy isika? Misy lafin-javatra efatra na telo efatra rehetra afaka koa izay hoe tena mampahery anao. Ahafantaranao atsapanao hoe zavy ve mandeha amin'izay nandehanany Jesosy. Zavy ve mandeha amin'izay nandehanany Jesosy. Voalohany indrindra dia ny antsoina hoe marina. Jesosy dia nanao zava-dehibe ny antsoina hoe marina. Izay rehetra manaraka ny Jesosy dia manao zava-dehibe ny fahafantarana ny atao hoe marina. Ilay marina resahana eto dia ilay hoe tena izy. Véritable. Tsy hoe ilay marina amin'ny lafiny lalàna ihany iny eo. Fa ilay hoe ilay tena izy. Ilay marina tena izy. Jesosy dia miteny manao hoe izy ilay lana sy fahamarinana ary fiainana. Izy ilay marina tena izy. Ao amin'ny Jesosy no ahafantarantsika ny tena izy. Ny tena fahasoavana, ny tena fahendrena, ny tena fifaliana, ny tena finoana, ny tena lalàna, ny tena sitrapon'Andriamanitra. Ao amin'ny Jesosy no ahafantarantsika ny tena izy. Satria misy zavatra mody izy be dia be hitantsika miteny hoe harena. Fa ao amin'ny Jesosy no ahafantarantsika ny tena harena. Raha vao miala amin'ny Jesosy isika dia tsy fantatsika ny tena harena. Zao tontolo izao manana fahamaritana no antsoina hoe harena. Fa rehefa tsy ao amin'ny Jesosy isika dia ny harenana izao tontolo izao izay tsy tena harena no fantatsika antsoina hoe harena.
mety misy zavatra be dehibe tahaka zany zay ampisesiky zao tontolo zao eo amin'ny fiainan'ny olona de tsy fantatry ny olona ny tena izy fa ao am' Jesoa no mahafantarana ny tena izy satria Jesoa lay marina. Ny dikana voalohany zany zay asehony Jaona eto raha miteny manao hoe zao a izay mandeha toy izay nandehanan'i Jesoa de mandeha araka ny fahamarinana. Ny fahamarinana avy akomanana faharoa raha mitenyntsika hoe ny olona mandeha am'izay nandehanan'i Jesoa dia mikatsaka ny fahamarinana de zao ny fahamarinana koa no ahafantarantsika ny tokony ho izy zany hoe ahatonga atsika mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy, ny marina sy ny diso, ny lainga sy ny fitaka, manoloana ny marina, zany rehetrany dia ateraky ny fikaroantsika ny antsoina hoe ny fikatsahantsika ny antsoina hoe marina. Tsika rehefa mandeha araka ny lalàn'Andriamanitra, tsika rehefa mandeha araka ny fiaina miaraka amin'ny Kristy de zao mikatsaka ny marina ao amin'Andriamanitra isika, mikatsaka ny fahamarinana ao amin'Andriamanitra isika. Mandeha araka ny fahamarinana, mikatsaka ny fahamarinana, ary rehefa hitatsika ny fahamarinana, fantatsika ny tena izy ao am' Jesoa, fantatsika ny sitrapon'Andriamanitra de zao mandeha araka zany sitrapon'Andriamanitra zany tsika ary miazony zany zavatra marina sy sitrapon'Andriamanitra zany amin'ny finoana. Eo no mampifamatotra ny marina sy ny finoana. Tsy hitatsika zao eo amin'ny andininy fa 5 hoy Jaona fa na iza mitandrina ny teniny de tanteraka ao aminy marina tokoa ny fitiavan'Andriamanitra. Io fa miverina ilay teny hoe marina ary amin'ny teadiny vitsivitsy zay eto ampiara-dalantsika ity dia miverimberina ny atao hoe marina. Rehafako nydingana ahafantarantsika fa mandeha araka ny lalàn'Andriamanitra isika, mandeha araka ny lalana zay nandehanan'i Jesoa tsika alaka voalaza teo de zao itsika ty fahamarinana, itsika manao ny marina, itsika mikatsaka hampanjaka ny marina, itsika ty ny marina ary isika mizara ny marina. Fa ny faharoa de zao ny fitiavana, ny fitiavana fa kizika teo andiny 5 marina de tanteraka ao aminy tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Andiny 10 izay tia ny rahalany no mitoetra ao amin'ny mazava, izay mankahara ny rahalany mbola ao amin'ny maizina ihany. Ny diana faharoa zay nandehanan'i Jesoa ka andehanantsika raha mitoetra ao am' Jesoa isika de mandeha araka ny marina, raha mitoetra ao am' Jesoa tsika de mandeha araka ny fitiavana, mandeha araka ny fitiavana. No ahafantaranao hoe za zany ve mandeha toy izay nandehanan'i Jesoa de tsapanao a ny fonao fa mitempo fitiavana amana, mitempo fitiavana an'Andriamanitra, mitempo fitiavana amin'ny mpiarabelona. Tsy manjaka ao am-ponao ny fankahalana, tsy manjaka ao am-ponao ny valifaty, tsy manjaka ao am-ponao ny kendri-tohana, fa manjaka ao am-ponao ny fitiavana. Tsy miteny mihitsy tsika hoe mitoetra ao am' Jesoa hoy Jaona, ary tsy miteny mihitsy afaka miteny hoe mandeha araka nandehanan'i Jesoa raha tsy manana ny dingana faharoa de zao ny fitiavana. Fantatrao ny marina de fantatrao koa ny fandehanana marina amin'ny fitiavana. Tsy ampiny hoe mahafantatra ny marina fotsiny, betsaka ny mahafantatra ny marina, fandradray ara mampiasa ny marina mba hanapotehana ny hafa. Ny toetsaina ataontsika hoe tahaky nataon'ny Fariseo ange nafantatra ny marina, Fariseo ange nanaja ny fahamarinana ny lalàna, saingy zao zany fahamarinana ny lalàna zany dia nampiasain'ny Fariseo sy ny mpanao-dalàna tsy tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra, tsy tamin'ny fitiavana ny mpiarabelona, fa tamin'ny fitiavana ny tenany fotsiny ihany. Ary zay mahatonga an' Jesoa ny teny tamin'ny Fariseo sy ny mpanao-dalàna mba nimpisorona manao hoe bahananareo ny fanjakan'Andriamanitra, nareo tsy miditra, ny hafa tsy avelanareo hiditra satria nahoana nareo mahafantatra ny marina, saingy zao tsy zarainareo ny marina, tsy tonononareo ny marina, ary ny marina tongenareo de zao tsy ny marina tena izy fa ny marina araka zay mety aminareo. Reafako malala dingana faharoa de zao mba manana fitiavana. Ataovy hoe mandeha araka ny lalana nandehanan'i Jesoa nao rehefa mandeha hoe manam-pitiavana. Fa ny fahatelo de izao ny fifaliana, ny fifaliana io afatry Jesoa mihitsy teny fanalahidy hoe olona faly.
ny filazantsara araka ny lioka ny filazantsara araka ny lioka ry avako zay matetika famakitsika moa de manome toerana mihitsy a ny fifaliana. Misy boky anankiray zay efa tranainy ity boky ity nosoratana teolojiana anankiray antsoina hoe Golwitzer. Golwitzer zay mpampianatra teolojia efa ela efa any amin'ny zokon'ireo mpampianatra ireo ray aman-drenitsika efa tsy ety tsony nampianariny tony teolojiana zay nalaza itony a izy ity de nampinoratra boky anankiray nantsoina hoe La joie de Dieu izay commentaire-ny filazantsarany lioka filazantsarany lioka mahafinaritra mamaky an'izay ity boky ity ry avako satria boky zay miresaka momba ny fifaliana zay ateraky ny filazantsara ny fifaliana ateraky ny fitiavana ny fifaliana ateraky ny finoana ary ity Golwitzer ity de nampianatra ny pasteur Andriamanjato tamin'ny fotoan'andro tany ampitan-dranomasina nampianatra ireo pasteur Solery Paul ireo zoky ny ara-pinoana de ny fahinasera tamin'ity teolojiana ity fa ile boky nosoratana de milaza fa ny mampiavaka ny kristianina eo amin'ny fiainana de ny fifaliana ny finoana ozy de zao tsy finoana raha tsy miteraka fifaliana. Ny finoana dia mahatonga fifaliana ary zay mihitsy ny filazantsaraky ny lioka. Filazantsaraky ny lioka de manomboka amin'ny fifaliana ary mifarana amin'ny fifaliana. Raha mamaka ny filazantsaraky ny lioka ianao dia fanalahidin'ny fiainana kristianina ny fifaliana. Zany fifaliana zany am'izao andro antsika zao de zavatra efa tsy fahitatsika lafo vidy mihitsy olona tezitava nefa miteny hoe kristianina io mametra-panontany ianao ve mino an Jesoa eny tompoko mino aho saingy zao olona tezitava ihany olona mora sosotra ihany olona manao otro-po ihany olona zay izany ihany sika indrandray satria tratry ny aretina zao tontolo zao tratry ny ataontsika hoe ny stress nyzao tontolo zao le avako malala raha miteny ijaony eto manao hoe nandeha araka zay nandehanan Jesoa de zao Jesoa de fifaliana mandrakariva namitirana ny fiainan Jesoa ty ambony tany de zao fifaliana any amin'ny lioka izy mbola miteny manao hoe ravoravo aminao a fanamasana faly aminao a fanamasana re avako na inona zavatra zay lalova atsika amin'ny fiaina kristiana de zao zava-dehibe ny fanananao fifaliana. Mandrakariva ny mitranga ankehitriny dia ny fiheveran'ny olona fa ny fifaliana kristianina dia aveny velany ny makao anaty ny fifaliana zao tontolo zao io ny mampiavaka ny fifaliana zao tontolo zao amin'ny fifaliana kristianina de ny fifaliana kristianina ny finoana ny fitiavana ny fahamarinan'Andriamanitra ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra zay tsapa ao anaty satria ao am-pony voalohany itoeran'ny finoana ao am-pony itoeran'ny fahatokinan'Andriamanitra de zao io zavatra io finoana ao am-po io zany de manjary fifaliana ary mivoaka avy ao am-po mivoaka avy ao anatin'ny olona lay fifaliana. Fa ny fifaliana zao tontolo zao tsy zay ny fifaliana zao tontolo zao dia avy aty ivelany no makao anaty zay ny mahasamy hafa azy zany hoe ny fifaliana zao tontolo zao dia mety misy sakafo tsara eo misy fitafiana tsara eo misy fahitalavitra tsara eo misy rona tsara mahafinaritra mandeha eo misy zavatra be dehibe hitany maso tsapa avy aty ivelany de miditra manjary tonga fifaliana ao am-po zany hoe zay le tenenin'i Jesoa hoe fifaliany mandray hoe misy zavatra hitanao raisinao avy aty ivelany de manjary fifaliana any anaty fa ny fifalian'ny kristiana dia avy aty anaty makany ivelany zay le fifalian'ny mpanome zay mahatonga ny olona tsy mahazo an'lay hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray satria lay mandray de zao fifaliana zao tontolo zao ny fototra zany hoe lay fifaliana mandalo lay avy any ivelany makaty anaty fa le fifalian'ny mpanome de zao lay fifaliana avy ao anaty manjary makeny velany ary ny olona de zao
rehefa adininy kristianina zay toe-pana hoe ny finoko ange no miteraka fifaliana tsy ny fifaliana no miteraka finoana tsy ny orakoraka no miteraka finoana tsy ny tetehaka no miteraka ny finoana tsy zay fa ny finoana no miteraka ny fifaliana zany hoe lay zavatra ao anatinao io de manjary fifaliana ty ivelany tsy hoe ny fifaliana zany tsy zavatra tadiavina fa ny fifaliana don fifaliana fanomezan'andriamanitra ary ahoana anao zahoanao le fifaliana amafisiny golvizetra anatin'ity boky nosoratany amatevitevina le boky mahatratratra any amy telonjato pejy 5 sy telonjato pejy zay hanazavany manao hoe raha vo tsy manam-pinoana ny olona de zao lasa miafara mandrakariva amin'ny fahatezeran-dava fiferotanaina le avako fahatelo am'izay resantsika manao hoe hamantaranao fa mandeha am'izay lalan'i Jesosy ianao lalana nitondran'i Jesosy anao de zao enao olon'ny fifaliana rehefa hoe olon'ny fifaliana de zao olona manana fiononam-po olona mahafetena olona mahatoky ny fitondran'Andriamanitra olona tsy miferinaina amin'ny ampitso olona tsy mitomany amy lasa olona mahay manararoatra amy vampitoana ankehitriny iarahana am' Jesosy de fa ny faefatra de zao ny fakatoavana an'Andriamanitra ny fakatoavana an'Andriamanitra zava-dehibe ny avana lay teny hoe fakatoavana obéissance zay no teneniny Jona eto nge raha miteny izy manao hoe zao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika de ny fitandremana ny didiny zay le obéissance zay le fahato zay le toetra hoe mankato tsy hoe faly de fa faly satria ny fifaliana de manjary miteraka fakatoavana satria rehefa fantatrao ny tokony atao fantatrao ny marina fantatrao a izay marina za ampanaovin'Andriamanitra anao zay marina zay de ateraky ny finoana hoy tsika teo tsy marina ateraky ny savoir ateraky ny fahalalana fa marina ateraky ny finoana asa donona fa misy marina ateraky ny savoir ateraky ny fahalalana de zay tsy izy efa drezahantsika ny fanazavany Saint Augustin manao hoe raha mitady ny marina anao de ny marina milohan'ny finoana croire pour comprendre ho Saint Augustin zany hoe mino ianao de azonao ny marina rehefa azonao ny marina de mahatonga fifaliana zany rehefa azonao ny takatrao ny finoana sy ny fitiavana de manjary tonga fitiavana zany ary ny fitiavana manjary fifaliana ny fitiavana namana ny fitiavana an'Andriamanitra de manjary fifaliana ary de manjary mahatonga anao te akato an'Andriamanitra mandrakariva ro zavatra efatra io azo donona ny avako malala amin'ny fiainana kristiana ny marina ny fitiavana ny fifaliana ary ny fakatoavana na ny fanekena na ny fitandremana ny sitrapon'Andriamanitra raha ao anatinao reo de zao hoy ny filazan'ny Jaona manao hoe mandeha toy izay nandehanan'i Jesosy ianao toy izay nandehanan'i Jesosy inona nandehanan'i Jesosy ny zara fitiavana ny zara fifaliana nankatohan'Andriamanitra na de tao anatin'ny vanim-potoana sarotra mbola ny teny manao hoe tsy ny sitrapokony atao fa ny sitraponao izay le fankatoavana kristianina manaiky ny sitrapon'Andriamanitra tsy kristianina mampanompo an'Andriamanitra fa kristianina manompo an'Andriamanitra betsaka ny kristianina izay Andriamanitra tray ny tadiaviny anompo azy ny sitrapony ny tereno sitrapon'Andriamanitra ny sitrapony nolazainy fa sitrapon'Andriamanitra ary efa tsy mamaly vavaka Andriamanitra satria Andriamanitra manana ny sitrapony de zao mikeo misy ny Andriamanitra tsy misy Andriamanitra ohatry zao ka ny sitraponao no tianao anjakako fa nahoana ny sitraponao no tianao ho lehibe no ny sitrapon'Andriamanitra zava-dehibe ny fankatoavana mafy ny fankatoavana hoe irahin'Andriamanitra ianao hoe tsy maintsy ataonao ty de ndraindray tsy mankato misy zavatra asain'Andriamanitra tanterahantsika misy zavatra mpanaovin'Andriamanitra misy zavatra asain'Andriamanitra hiafitsika asain'Andriamanitra misy fifehezantena takin'Andriamanitra amintsika fa ndraindray itsika tsy mankato zava-dehibe amintsika de ndraindray ny fifaliany ny tenantsika fotsiny any ny sitrapontsika ary zay nge mahasamihafa an'Andriamanitra amin'ny sampy ny sampy de zao ny sampy dia rehefa misy zavatra mahory anao de makeny amin'ny sampy ianao dia omeny le sampy ny sampy no manompo ny olona nge ny tena mariny raha mitentsika mpanompo sampy eny manompo sampy fa zao ny sampy nge nanao zay ny sampy nga mitarika anao any amin'ny marina
fa zay zavatra angatahnao ataoko hoe ono no omeniny sampy fa andriamanitra tsy zany andriamanitra fitiavana mahamaiky an'andriamanitra de nitoranao amin'ny fiainana ny fiadanana sy ny fifaliana tsy lay lafi ny materiel mandalo vetivety izay maty matesan'izao tontolo zao no atao hoe fifaliana amin'andriamanitra de tsika manaa hoe manana fahakatoavana an'andriamanitra afaka malala soran'andriamanitra tsika fa omen'ny tompo ity afatra jaonina ity ny hoe izay milaza fa mitoetra ho aminy zany hoe zay milaza fa kristianina izay tononona fa kristianina izay zanak'andriamanitra de zao tsy maintsy mandeha toy izay nandehanan'i Jesosy inona nandehanan'i Jesosy nda ho azy sady izy mandehany ianao amin'ny fahamarinana ka tsao ny fahamarinana mandehany ianao amin'ny fitiavana de mandehana ary mino mifalia mandrakariva de mandehana amin'ny fankatoavana an'andriamanitra vavakisika tompo ampizoranao zay no ny amin'ny soatra masina zay nomenao anay misotra no ny amin'ny soatra masina zay mampianatra anay fa izay nandehananao no nandehananay nandehananao nankatoa ianao nankatoan'andriamanitra ray ianao ary izay nasainy nataonao de nataonao Jesosy ampianaro zay mba ayaka toko mampianatra anay ianao atsiary fa zava-dehibe ny fifaliana kristiana izay tsy ananana zao tontolo zao ianao efa nanomena fifaliana de ataovy maharitra amin'ny fifaliana zay to esola ty anatiny ny fiferotanaina ny tebiteby ny aya fa ome fifaliana zay ataovy maharitra amin'ny fifaliana ao Andriamanitra nanafatra anay ianao andehananay amin'ny fitiavana tompo de ataovy maharitra amin'ny fitiavana anao zahay ataovy maharitra amin'ny fitiavana namana izahay mihoatra no zana sanao mikatsaka ny fahamarinana sy mandeha amin'ny fahamarinana izahay fahamarinana teraky ny finoana fahamarinana teraky ny teninao Andriamanitra de manjaka Jesosy atomponay ary tatano sivimbiny zay andeha araka zay nitondranao anay tatano sivimbiny zay andeha araka zay lalana andehananao dia lalan'ny fandresena lalan'ny fitiavana lalan'ny finoana lalan'ny fifaliana manjaka Jesosy atomponay amen